Fa nitondra fanazavana kosa mikasika ny tetibolan'ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana.Eto dia mitondra ny fanamafisana ny fampiharana ny fampiakarana ireo hetra izay entina hanatsarana ny fampidiram-bola ho an'ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Vola ravoavy sy Mamira Samuely. Efa nahazo fanekena ary azo ampiharana ny tetibolan'ny kaominina Antananarivo Renivohitra hoy ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tetibolan'ny Antananarivo izay mitentina fitomby 70 miliara mahery amin'ity taona 2024 ity ka 90 miliara ariary ao anatin'izany dia vola indramina. Efa nahazo ny certificat de non recours any amin'ny préfecture de police dia azo tanterahana amin'izay zany iny tetibola 2016 iny. Magnano tokoa fa nisy ny fanavozana zany tanatin'ilay izy misy ny fijerena fampiakarana kely le droit et taxe madinidinika zany mba hanatsarana fampidiram-bolan'ny kaominina dia iny zany zao fa azonay tanterahana ny délibération ny akoatran'ny budget délibération raisin'ny commune urbaine Antananarivo ohatran'ny zany dia exécutoire de plein droit zany hoe tanterahana avy hatrany izy fa manana tranche sur kosa ny préfet de police manao ny contrôle de légalité iny atao hoe contrôle a posteriori zany dia fa azonay tanterahana izy. Efa miatra araka izany ny fanotsiana voafaritra ao anatin'ny tetibolan'ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Marihana fa nisy ny fanotsiana ny aba sy ny hetra ilain'ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Anisan'ny niara-ny fanotsiana ny hetra trano, ny hetra tsena, ny hetra ilaina amin'ny fitadiavam-bola samihafa toy ny fivarotana toaka. Misy ihany koa ny hetra vavoana ampidirina toy ny hetra ilaina rehefa manao fomban-drazana toy ny famadihana sy ny vodiondry. Ankoatra ireo dia miova ny vola aloha amin'ny fanamboarana sora-piankonana eo anivon'ny boriboritany iny eto Antananarivo.